Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimirahaba antsika ry avako malala tratra ity alarobia 20 ny volana may ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Efesianina. Efesianina 4 Efesianina 4 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina. Efesianina 4 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany izaho mpifatotra noho ny amin'ny tompo dia mangataka aminareo mba handeha miendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy amin'ny faharipo, mifandefitra amin'ny fitiavana, mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fihem-pihavanana, iray ny tena ary iray ny fanahy, dia toy ny antsonana anareo ho amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsonanareo. Iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra, sady iray n'izy rehetra, izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mahagaga revako fa mifanindrindrindra amin'izao komity lehibe ny FFKM izao no hanomezan'ny tompo antsika ity mofinaina ao amin'ny Efesianina 4 ity. Fantatsika moa fa nanomboka omaly ny komity lehibe ny FFKM. Tsy hoe voalahatra ho amin'ny ity akory izy io, fantatsika fa nahemotra io komity lehibe io ary mahagaga noho ny fitantanan'Andriamanitra dia nataony tandrifindrindra ho amin'izany ity mofinaina ity ry havako. Hampieritreretana antsika mpino, hampieritreretana antsika fiangonana momba ny mahazava-dehibe ny firaisana sy ny fiombonana na ny fifankatiavan'ny mpiray fiangonana sy ny fiangonana samy fiangonana na ny kristianina mihitsy maneran-tany. Jesosy dia nanafatra manokana ny mpianatra ny hoe ny ahafantaran'ny olona rehetra, ny ahafantarany izao tontolo izao fa mpianatra ianareo dia ny fifankatiavanareo. Tsy ny hahavo ny tilikambo nareo akory, sanatria ny vavana dia zava-dehibe ary zany. Tsy ny hatsara ny vatan-trano, zava-dehibe zany. Tsy ny hatsara ny hira, zava-dehibe zany. Fa ny ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo dia ny fifankatiavanareo. Ny havako mavesa-danja mihitsy amin'ny hafatry Jesosy ny hoe ny kristianina sy ny fiangonana dia nodidian'i Jesosy hifankatia. Jesosy tsy niteny manao hoe ataovy tanjona ny fifankatiavana, fa Jesosy niteny hoe didy ny fifankatiavana. Raha tanjona mantsy ilay fifankatiavana dia afaka miteny tsotra fotsiny izao tsika amin'Andriamanitra hoe miala tsiny Andriamanitra fa tsy tratra ilay tanjona. Noezahana ihany ny hanatratra ilay tanjon'ny fifankatiavana fa miala tsiny fa tsy tratra ilay fifankatiavana. Fa Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy tsy nanao ny fifankatiavana ho tanjona fa nanao ny fifankatiavana sy ny fiombonana ho didy. Ary amafisin'i Jesosy io, amafisin'ny Jaona raha teoko io hoe didy vaovao. Raha didy mantsy dia milaza zavatra tsy maintsy atao. Rehefa didy dia milaza zavatra tsy maintsy arahana, tsy maintsy tanterahana. Noho izany ny fifankatiavana ny fiangonana, ny fifankatiavan'ny mpino dia zavatra tsy maintsy atao. Tsy azontsika ialana ary hitsarana tsika, hitsarana ny fiangonana, ny fanajantsika ny fifankatiavana. Satria mantsy tsy heverintsika fa ny maha-kristianina dia ilay lafin'ny morala ihany.
ny hoe za angetsy ny sotrotoka, za angetsy ny jangajanga, za angena nahaja ray aman-dreny, za angena nao adidy, za angena zotiny vavaka, za angetsy tsy ny ampanga olona nanao zavatra niampanga olona nanaratsy olona. Mety ho izay ihany everitsika maha kristiana. Eny tokoa zava-dehibe zay efa didy folo. Fa izao ny kristianina tsy hoe tsaraina amy zavatra nataony ihany, fa ny kristianina tsaraina amy zavatra tokony nataony fa tsy nataony. Afatra Jesoa io. Ny maha kristianina tsika tsy hoe tsaraina isika satria nanao an'izao, fa tsaraina koa isika amy zavatra tokony nataontsika fa tsy nataontsika. Tsaroantsika tsara ao amin'ny Mateo 5:20 lay nomena talenta anankiray. Lay talenta nomena azy tokony nampiasainy, tokony nampamokariny, saingy zao tsy nampiasainy lay talenta fa naleviny. Izy nieritreeritra hoe za angetsy tokony ho diso e, satria za tsy nanao na inona tsy nampiasaiko le izy, inona moa no mahadiso aho izy? Nampirimiko le izy de naveriko aminao ny anao. De hoy ny tompony taminy ry mpanompo ratsy. Satria nahoana? Nisy zavatra nandrasana taminao fa tsy nataonao. Ary dia ny kristianina rehavako malala, tsy hoe tsaraina isika tam'izay fihetsika nataontsika ihany, hoe nanao fihetsika ohatr'izao anao, tsy hoe tam'izay tsy nety nataontsika ihany ny tsaranantsika, fa izao tam'izay zavatra nasainy ny tompo na nandrasa ny tompo tamitsika fa tsy nataontsika, de mahatonga antsika ho mpanompo ratsy eo anatrehan'Andriamanitra. Tsika mieritreritra ny tenantsika ho mpanompo tsara, tahaka lay nandevina lay talenta io za angetsara. Fa sanatr'indrany eo anatrehan'Andriamanitra mpanompo ratsy, satria misy zavatra nomen'Andriamanitra atsika, misy zavatra natolotr'Andriamanitra atsika, tokony nampiasaitsika, tokony nampamokaritsika. Misy zavatra nomena atsika, misy zavatra nandrasan'Andriamanitra amitsika fa tsy nataontsika. Ary teo anatin'izany ny fifankatiavana. Ny fifankatiavana tsy afaka manamary-teny tsika za manao hoe za angena ataoko zay mety ho tandrify ahy, tao am'le fiangonana misy ahy, tao am'le paroasy misy ahy, tao am'le faritra misy ahy. Ary nataonao tamin'ny fifankatiavana. Mety misy fihetsika angena ataontsika, eritreretintsika ho maivana fa nandrava ny fifankatiavana. Mety misy teny nalokon'ny vavantsika nge nieritreretintsika ho maivana zay nke nandrava ny fiombonana. Mety misy fifanaratsiana zay na mety sanatry mialatsiny amin'ny famolana mety ho mahazatra, mety misy fifosana ataontsika eritreretintsika ho maivana saingy niteraka fisarahana. Ny avako malala, tsy ahivon'ny Paoly ary isika amin'ity mofinainana io ty hanao zava-dehibe ny fifankatiavana. Didy ny fifankatiavana. Didy tsy maintsy tanterahina, didy hitsarana antsika, ary tsy vitany hoe didy ihany fa fitaovana. Ny fifankatiavana de fitaovana. Zany hoe raha mifankatia isika de vitatsika ny asa sain'ny tompo ho tanterahantsika. Fa raha tsy mifankatia isika de navitatsika ary lay asa de zao tsy vita araka ny sitrapon'Andriamanitra. Noho zany tsy tokony adoroan'ny kristianina rehetra mamaky ity Efesianina ity fa zava-dehibe ny fifankatiavana. Tsy vitatsika, Jesoa nanafatra manao hoe mandehanany am'izao tontolo zao ianareo de ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ahoana no ahavitatsika ho mpianatra ny firenena rehetra raha tsy mifankatia isika? Jesoa tsy niteny hoe ataovy mpianatra ny Eoropeanina, na ataovy mpianatra ny Afrikanina, na ataovy mpianatra ny Malagasy, fa ny firenena rehetra. Raha antsika miresaka izao any amin'ny 8,000 tapitrisa olona, zay ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany. Ahoana no ahavitatsika an'izany raha tsy miray aina isika, raha tsy mifankatia isika? Ary hitsaran'ny tompo antsika izany. Tsy lay mpifanolo-bodindrina amintsika eo ihany, io ara-monda indray efa tsy vitatsika, fa Jesoa anadira antsika hoe niafatra taminareo ange ny firenena rehetra. Fa tsy hoe ny eo akaikitsika ihany, na le eo akaikitsika ara-monda indray,
tsy vitantsika fa mbola edivantsika maika fa ny firenena rehetra de tokony mibaboka mibebaka amin'ny fonina amin'ny tompo isika fa misy zavatra andrasa ny tompo amintsika efa 4 taona lasa fa tsy ataontsika tsy vitantsika rery ny fitohina filazantsara raha tsy mifankaty isika na i Madagasikara fotsiny ihany ary ahoana no avitanao any Madagasikara samy rery fa iza moa ianao no avitan'ny Madagasikara samy rery ny tompo ke tsy manao hoe ny faritra atsimo ihany na ny faritra andrefana ny afoana ihany fa firenena rehetra Madagasikara manontolo zao tontolo zao no zany dia tiany tompontsika tsiaro fa ny fifankatiavana sy ny fiombonana ny voalohany mahatonga antsika mahatratra ny tanjany vitantsika ny mitory ny filazantsara ny manao ny firenena rehetra ho mpianatry Kristy rehefa mifankaty ny fiangonana rehetra ny mpino rehetra nefa malala mamefa olana ary Paoly eto mamefa olana zoatra masina ahoana mahatonga antsika miombona sy mifankaty ahoana no ahatratranantsika ny fifankatiavana ka tonga ny fifankatiavana iainana atonga ny fifankatiavana ahafantaran'izao tontolo zao ny toetra kristianina de zao Paoly manao hoe mandeha miendrika ny fiantsoana mandeha miendrika ny fiantsoana ataovy hitan'izao tontolo zao ny fiantsoanantsika re afako misaratsaraka ny fiangonana misaratsaraka tsika menakavy mifanaratsy mifampitsara mifanameloka satria nahoana tsy mandeha araka zay ny antsony ny tompo atsika isika hoy Paoly eto tsy mandeha araka zay ny antsony ny tompo atsika isika ary io efa fantatra Jesosy zay ngeny nahatonga an' Jesosy nivavaka manao hoe mba ho iray ihany izy rehetra tsy fantatr'Andriamanitra nge io fizarazarantsika io na toa tsy fantatr'Andriamanitra de zao tsy planin'Andriamanitra tsy planin'Andriamanitra mihitsy ny fizarazaratsika ny fipasapasahantsika tahaka zao tsy planin'Andriamanitra saingy Andriamanitra fitiavana de mandefitra izy tahaka ny nandeferany tamin'ny eglizy judéo-kretienne tamin'ny andron'ny Paoly sy ny eglizy pagano-kretienne tamin'ny andron'ny Paoly fa tsy afaka tokony manararoatra ny fandeferan'Andriamanitra isika araka ny tenin'ny Paoly manao hoe tsy satria betsaka ny fahasoavana de manota de eto ahitsiny Paoly afaka malala isika mandehana mendrika araka ny fiantsoana kristianina mpino fiangonana mandeha araka ny fiantsoana fa rehefa mandeha araka ny fiantsoana marina isika zany hoe mametraka an' Jesosy ho eo anoloana de zao vitantsika ny mifankaty fa hoe Paoly eto manazava ihany manao hoe zava-dehibe ny fifankatiavana tratry zany ao anatin'ny fieritreretantsika ny antso zay ny antsony ny tompo atsika fa ny faharoa de zao izy amin'ny andininy faharoa ihany manana fanetretena zava-dehibe mikolo ny fiombonana sy ny fifankatiavana ny fanetretena ny devoly rehefa malala de tsy mitsahatry ny mandokandoka tsy mitsahatry ny mampieboebo tsy mitsahatry ny manasoaso ary nefa rano de zao manjary tsy ampy fanetretena hitantsika tamin'ny rona tao Korinto zany nampivaky ny fiangonana tao Korinto de tsy ampy fanetretena mieritreritra ny kristianina tao Korinto fa ny fanomezam-pahasoavany ny tsara indrindra fa ny fanomezam-pahasoavan'ny hafa maivana zay ngeny olona tao Korinto nieritreritra reo niteny tamin'ny teny tsy fantatra fa ny fanomezam-pahasoavany tsara indrindra fa ny fanomezam-pahasoavany maminany tsy izy nieritreritra ireo olona niteny toy ny tany fitenin'ny anjely fa ny fanomezam-pahasoavany ny tena masina fa irery mampianatra sy manasitrana tsy izy de mivaky ny fiangonana satria anao mihevitra fa ny fanomezam-pahasoavanao ny tena tsara sy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa ny fanomezam-pahasoavan'ny hafa maivana andrandray rehetretinao tsy izy de mivaky ny fiangonana eto ny mahatonga amin'ny Paoly ny teny manao hoe manana fanetretena meteza ho tarihy ny fanan'Andriamanitra manana fanetretena afaka malala zava-dehibe ary mitanjona ny fiombonana sy ny fifankatiavana isika de olona
manetry tena, kristianina manetry tena, tsy baikon'lay ego, lay ampopo, lay freareana, baikon'ny fanetretena ny Kristy. Fa hoy Paoly manao hoe tsy zay ihany, atsika ndiny faharoa, fa izao koa manana fahalemem-panahy, manana fahalemem-panahy. Le fahalemem-panahy dia ilay toetra tsy malaky mitsara, tsy lay toetra mora manameloka, le toetra mandinika sy mamakafaka eo am'izay mety ho zava-mitranga ka manaiky anitsy, manaiky amboatra, manaiky ampijoro, manaiky iankina ny malemy mihitsy. Fahalemem-panahy. Afaka malala nahoana ny fiangonana mbola eto ambonin'ny tany. Ary satria mbola eto ambonin'ny tany izy dia hanamarika azy ny maha olombelona azy. Dia misy ny tsirairay avy de manana izay zavatra mampatanjaka azy, fa ny tsirairay koa de manana zavatra mety ho mamparifo azy. Tsy amy lafiny mampatanjaka foana akory no ahitanao ny olona anankiray, fa ao ambadiky ny olona matanjaka iny koa mety misy lafin-javatra mety ho mamparifo azy. Ary ny zavatra mamparifo iny manjary tonga fahatanjahany iny rehefa ampina, rehefa hoentiny matanjaka indray le fahalemeny malemy. Zay le fahalemem-panahy. Fahalemem-panahy zany de zao fanekenao, ny fanekenao fa ny namanao de ilainao ny mampijoro azy, ny mampahery azy. Ekenao ny fahasamihafana, fahalemem-panahy zany. Ekenao ny mety ho fetrany, fahalemem-panahy zany. Ravaka malala mitanjona ny fiombona sy ny firaisana, manao zava-dehibe ny firaisana sy ny fiombonana ho fiainana isika de zao mila malemy fanahy amy namantsika. Tsy vitatsika ny didin' Jesoa ho mifankaty raha tsy manana fahalemem-panahy isika. Fa ny manaraka de hoy Paoly eto, mifandefitra amin'ny fitiavana. Mifandefitra amin'ny fitiavana. Itsika moa am'izao andro anatsika izao, ampianarina zao tontolo zao atsika, ireo coach isan-karazany de mampianatra atsika maha olombelona atsika manao hoe asehoy ny maha ianao anao, asehoy ny herinao, asehoy ny tanjakao, aza manaiky resy zany, aza manaiky mandefitra zany, aza manaiky miforotra zany, asehoy ze maha ianao anao, aoka asehonao fa matanjaka ianao, aoka asehonao fa manantsaina ianao, mila asehonao fa mafy ianao. Zany nampianarina atsika. Ary de ndraindray tafiditra am'ty amy zava-panahy koa zany toe-tsainy zany. De lasa tsy manana fandeferana sika. Tsy manana fandeferana de amy tena tsika maika mofo amin'ny hafa. Tiatsika mandrakariva ny eritreritra manao hoe zay atsika ihany no antsoina hoe marina, zay ety amitsika ihany no antsoina hoe tsara, tsy mety amitsika ny mandefitra, tsy mety amitsika ny manaiky, tsy aikehtsika ny mibebaka, tsy aikehtsika, tsy mety amitsika zany manaiky ho diso eo anatrehan'ny namantsika zany, tsy mety amitsika zany ifony eo anatrehan'ny namantsika zany. Ny eritreretintsika de zao tsika mandrakariva ny marina, tsika mandrakariva ny tsara, tsika mandrakariva ny mendrika. Ary de manjary zara ny fiangonana manerana n'izao tontolo zao. Hitatsika teo amy tantaran'ny fiangonana nge zany. Hatramin'ny andron'ny Paoly fatatsika tsara ao amin'ny asan'ny apôstôly 5:10 niadevitra ny fanaovan'ny eglizy judéo-kretienne, nisy andry Petera, nisy andry Jona sy ny eglizy pagano-kretienne, nisy andry Paoly momba ny famorana, momba ny lalàna jiosy sy ny sisa rehetra. De nahay nifandefitra izy ireo. Anjaratsika sao rehavako malala no mifandefitra. Hatraiza no ifandeferatsika. De eo ny ambaran'ny Paoly manao hoe mifandefitra amin'ny fitiavana. Fa ny farany indrindra de zao mazoto mitana ny firaisana, manao zava-dehibe ny fiombonana. Zany hoe na inona de zao tazonina ny fiombonana. Na inona de zao tsy atao vakilay ny fifankatiavana. Satria tena iray, vatana iray ihany. Io tenen'ny Paoly io, vatana iray ihany ange ny olombelona, de tahak'izay koa ny fiangonana. Atao ahoana no ampisaraka ny tanana amin'ny tongotra, atao ahoana no ampisaraka ny loha amin'ny vatana, vatana iray antsika rehetra. Ka na inona sedra lalovana de zao tazonina ny firaisana sy ny fiombonana. Zay le hoe mazoto mitana ny firaisana. De asehon'ny Paoly any fa fanahy masina iray ihany ny miasa ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny kristianina tsirairay avy. Fanahy masina iray ihany.
fanahy iray ihany. Tenenitro tompo iray ihany, Jesoa iray ihany, Jesoa iray ihany. Fa tsy hoe Jesoa samihafa sanatriana fanahy samihafa fa Jesoa iray ihany inge ny atsotsika menakalo, Jesoa iray ihany ny mato amin'ny hazo fijaliana, Jesoa iray ihany. Tsika raha moa eto Madagasikara na de ny anaran'i Jesoa aza miaika eo anatrehir'Andriamanitra isika ary mbola manontanian'ny tompon'izany mihitsy. Na de ny anarana itsoka antsika an' Jesoa ary tsy vitatsika ny miombona ny olona rehetra nahavita an'izany, mahavita an'izany daholo ny firenena rehetra maneran-tany fa Madagasikara tsy nahavita. Le avako malala amin'ity fotoana ny Efesianina ity de manao antso avy ny tompo, Jesoa iray ihany ny mato amin'ny hazo fijaliana namonjy antsika, tsy Jesoa samihafa akory. De teneniny Paoly io, Andriamanitra iray ihany zay eo amintsika, ao anatitsika, eo ambonitsika. Andavako malala amin'ity fotoana zay ianotsika ny mofinaina ity engany eo am-potsika ny atsiaro fa tena iray ihanytsika rehetra na dia maro aza ka ataotsika zava-dehibe ny fanajana, ny fiombonana, ny fifankatiavana, ny firaisan'ny fiangonana, tsy ny eto Madagasikara ihany fa maneran-tany koa aza ary mivavaka aza donona ny mivavaka ho an'izany fiombonana sy firaisan'ny fiangonana maneran-tany zany sy manerana ny faritra na manerana ny firenena. Mivavaka sika. Tompo misaotranao zahay noho ny amin'ny afatra ao zay novakianay, anazavanao ny teninao fa asanay didinao ny iombonanay sy ny fankatiavanay, ialanay amin'ny fifampitsarana, ny fanamarina tena, ataovy manetry teny zay tompo, ataovy hitanay fa enao dia nanafatra anay fa iray ihany zay eo aminao. Vavaka izay tompo, ataovy mahazona ny firaisan'ny fiangonana, ataovy tia fiombonana, ataovy mahana fanetretena mandeha araka zay ny antsonao anay, esory aty anatinay ny fireharehana, ny fifampitsarana. Misaotra tompo fa omenao fiangonana maro zahay maneran-tany, de ataovy hainay ny mahatsiaro fa harena ire, harena ny fahasamihafana. De taio tompo ny fiangonana misy any Tsirairay avy, taio mba ho fiangonana tia fiombonana, tia firaisana, mamelanay amin'ny toe-po sy toe-tsainay tia misaraka, fa ataovy aty anatinay kosa ny toe-po sy toe-tsaina asan'ny fanahinao masina, tia fiombonana sy tia fifankatiavana. Misaotra Jesoa fa manankina ny fiainana eo am-pelantananao zahay amin'ity tontolo andro ity. Amen.